fa hoeny amin'ny boriboritany voalohany anindray isika amin'ity vaovao manaraka ity. Ambodiny sotry iray amin'ireo fokontany manana lanjana raha toe-karena sy tantana manokana eto an-drenivohitra. Na izany aza vesatra sy olana samihafa no hatrehan'ny mponina sy ny fiarahamonina eny an-toerana manoloana ny fisiany tsena sy ny mpivarotra. Dinika andatabatra boribory ny arahany solon-tenam-bahoaka sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fokontany sy ny tsena ary ny olom-boafidy no natao tamin'ity androany ity mba hitadiavana marimaritra iraisana sy vahaolana maritra. Terany anarakoto maefa sy Christian Dimby. Fokontany isan'ny manana ny toerany sy ny lanjana ara toe-karena raha mbola hita Antananarivo ny fokontany Ambodiny Sotry. Misedra olana nefa ny fiarahamonin'ireo mponina amin'ny fokontany manoloana ny fisian'ny tsena sy ireo mpivarotra izay tsy misy tombontsoa ny fokontany fa atao zary lasa vesatra sy miteraka fahaseranana ho azy ireo. Manoloana izany dia nisy androany ny dinika andatabatra lobary andasy ny arahany ireo rehetra voakasika ao anatin'izany toy ny sefo fokontany ny solon-tenan'ny mponina vondrona amin'ny ACP na ny Association des copropriétaires cité Ambodiny Sotry, ny voamera ny fandriam-pahalemana na ny VFP ary ireo delegen'ny tsena amin'ny solon-tenan'ireo mpivarotra. Fa ihany koa ny mpanolotsain'ny tanànan'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny PDS-ny Antananarivo teo aloha. Ity fotoana ity izay nienoan'ny filoham-hevitry ny antenimieram-pirenena sady solombavambahoaka voavidy atao amin'ny boriboritany voalohany eo Kristy Andriamananoro sy ireo mpiara-miasa aminy aino ny etaetany ireto vahoaka ireto. Natao izany mba ahafahana manindra ny eny fotony manoloana sy ny zavatra samihafa eny anivon'ny fiarahamonina. Ialana ihany koa amin'ny fahaseranana amin'ny fanehoana ny etaeta raha ny fanazavana. Afototry ny dinika anatrehana ny mahakasika ny anjara biriky hoentin'ny tsena sy ireo mpivarotra amin'ny fimpandrosoana ny tanàna, ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny fokontany, ny fahafahana mamerina amin'ny laoniny, ny nafantarana ny Ambodiny Sotry hatramin'izay, eo amin'ny sehatra ara-panatanjahantena amin'ny fanokafana n'ireo kianja sy toeram-pitazana tanora. Isan'ny naneho ny alahelo ny ireo mponina noho ny zava-misy enan'izy ireo ankehitriny manoloana an'ireo mpivarotra izay iverin'izy ireo fa tsy mba mitsonjo ny mponina mihitsy. Nalahelo daholo izay rehetra mponina site fa ianareo mpivarotra tena manao tsinitsinina anay. Tsy haiko izay tena zavatra misy zay organisation anareo anatiny fa hitanareo teo ihany dia fa hita le izy hoe tia teninareo tena marina mihitsy tenareo tao anatiny eny nijerenareo fantany amin'ny arabe tsy nijerenareo sosiala sy sécurité amin'ny fokontany ofisialy zay fa mpivarotra tompoko indrindra ny any amin'ny arabe dia miafakafy no ambadiky nareo commune bordel maimbo zay isaky ny alina na falinareo na tsy falinareo c'est la réalité. Zava-misy zany. Iny arabe iny arabe iny. Impiry miantsoanao président. Impiry miantsoanao eto ndray. Efa petraka mpivarotra, mbola misy mpivarotra eto, mbola misy tsena eto. Tena simby zay. Manaova safidy fotsiny nareo. Rehefa tsy voajanareo masite anay. Tabataba ny andro alahady. Ny tomobile firany tsy mahazo ny klaxon mandalo amin'ny dodoniny iny ny fianarana. Fapivarotra tsy te halala zany. Commune. Etsekelany izay nilaza ireo mpivarotra fa vonona ny ifanomian-tanana sy fanohana amin'ny ireo mponina sy ny fokontany amin'ny fandaminana rehetra. Isan'izany ny mahakasika ny fitandronana filaminana. Raha hatramin'izay dia manana mpiambana na sécurité manokana ny mpivarotra dia hiara-asa amin'ny fokontany izany ka ny mponina Ambodiny Sotry ihany no raisina isana izay ndrakitra izay. Fa anisany malahelo ary te hiara-asa aminareo izahay dia nitapakaira satria izay mbola solon-tena ihany fa mbola ivory ny mpivarotra anatiny sy ny ivelany hoe ahoana no tokony mba hisitrahany fokontany Ambodiny Sotry atsika be da be reto satria lasa tsy misy amin'ny ato amin'ny fokontany misy tombontsoa fa makany amin'ny commune daholo dia mba te hiara-iasa amin'ny fokontany zay moa dia manaiky foana hatramin'izay na ny fandaminan'ny commune na ny fandaminan'ny fokontany Raha Ambodiny Sotry no resahana dia isan'ny tena nahafantarana izany ny famirapiratandreo tanora teo amin'ny sehatra ara-panatanjahantena. Namoaka kitanikitra marobe ity fokontany ity hatramin'izay kanefa ankehitriny dia lasa zary anjorom-bala ny toerana ahafahan'ireo taniketsa mivelatra ao anatin'izany. Mahitana aminareo fa bilabilaka daholo le tanora zany. Marina hoe misy anankiray zany efa mba songadina tamin'le sanina teo fa tianay zany mbo betsaka ankoatra ny taloha zany zay avoakany kianjo io. Magataka zany zay ankoatra zay hoazy resahako za tsy hitasaka fa ny ahy mety aray masarotiny avy za satria zavatra inga alovana velany razany. Nijoro ray aman-dreny tao anatin'ity atrika sety ny filoham-hevitry ny antenimieram-pirenena izay sady olom-boafidy ho solombavambahoaka ao anatin'ity distrikta Antananarivo voalohany ity.
Ny eny sy nandray nitahitany mponina sy ny mpivarotra fa indrindra nitondra tolo-kevitra sy fanatsarana manoloana ireo tranga voaresaka ireo ny tena. Misy ho izy ny rindranasa tokony ho hatsaraina, mila apetraka ny fanjakana tsara tantana eny fotony, ary tokony hifandamina ny fiarahamonina mba haharitra sy famelona ary fampitaiza amin'ny zavatra tsara. Fa mba tokony hoe motonga saintsika fa misy hevitra vaovao mitsoka, efa konsiderena kay ny hevitra anay a, ay afaka mitendry zavatra alahelo zay a, ary afaka mandray fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny etaetan'ny vahoaka zay. Zay masoloma vahoakana, zay fidianan'ny vahoakana teto. Tokony hitanatna saintsika varotra zany hoe tsy fahavalonareo ny fokotany. Mitady zay marimaritra iraisantsika eto, mitady zay mahasontsika eto a, fa anjaranareo koa mitaizan'le olontsika. Ankoatra izay rehetra izay, fangatahana isany nampitain'ireo mpitantana ny fokotany sy ireo solotenan'ny mponina ny mba hisitrahan'ny ny fokotany mivantana ny tombotsoa azo avy amin'ny fisian'ny tsena mba hampandrosoana ny tanàna. Ka nitamberina ao anatin'ny 2 andro ampidirin'ny tsena ho an'ny kominy isan-kerinandro no angatahana izy ireo anatin'izany. Nilaza moa ny filoha hevitra ny antenimiram-pirenena sady solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro fa hanao nitatitra sy hitondra ny feon'ny vahoaka amin'ireo ambaratonga mba hifanaisan-tsokajiny hametrahana vahaolana maharitra ho tombotsoan'ny vahoaka rehetra.